Topoklasy topoko vavy faly tafaraka aminao indray amin'ity takarivan'ny alarobia fa enina amby roapolo ny volana oktobra enina amby folo amby roa arivo ity avy hatrany dia asanay ampananjana ianao anaraka hatramin'ny farany fampalalama avao itony fahitalavitra ma TV hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny fiomakomanan'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fandraisana ilay fivorian'ny tany mampiasa manontolona ampahany teny frantsay ny sommet de la francophonie zany efa tomombana amin'ny akabeany zany raha ny fanazavana azo hoentina amintsika ny andindinin'izay ny lafim-baovao makasika indrindra ihany koa ny fandaniana ny fanampiavana pirenena eny anivon'ny antenimera-pirenena eny mahazo vahany zany atoato hoentina amintsika ihany koa ny lafim-baovao makasika an'izay ny faraparany fampalalamba voany dia hoentina amintsika ihany koa ny zava-misy ao anatin'ny tontolon'ny fitateram-bahoaka raha nitranga teny andoran'ny fotsy teny dia somary mahasadaikatra ihany ny mahita ny kalitaon'ny fifamoivozana ny kalitaon'ny zavatra zany ny tolotra izay omeny ireny taxi be ireny misy ny tsara izay hoentina amintsika ny olontsika an-tsara zany ny makasika azy ireny ny makasika indrindra ny mety ho toetrandro aloha no etsika misatatra ny fampalalamba avao somary taitra ny rehetra ny ariva teo fa somary nipitipitika ny orana raha ho an'ny teto voatany no asiteny raha ho amin'ny rampitsy kosa indray ary ny maraina andrahoana ny andro ho an'ny eto voatany sy ny any amin'ny faritra Fianarantsoa ahitana orana tandrifondrahoana kosa nefa ny any amin'ny faritra Boeny ny Melaka ary ny Obetsboka sisan'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro raha ho an'ny ariva indray kosa no asiteny zany hoe ny tapakandro ariva dia anorana tandrifondrahoana mety arahakotroka ny any amin'ny faritra Sofia ny Melaka sy ny Menabe miampy ny eto amin'ny faritany Antananarivo sy ny ao Fianarantsoa ao dia mila mailo zany ny rehetra ao anatin'izay toetrandro zay ho amin'ny rampitso fa etsakilan'izay ny sampandraharaha mampifantatra ny mety toetrandro dia efa nanamafy fa ho mafimafy kokoa ny rivodoza izay andalo eto Madagasikara amin'ity fotoam-pahavaratra ity ny apipa etsakilan'izay efa mivonona ho amin'ny fandraisana ireo lozavoajanahary ny fahatondrahana samihafa zany ny fiakaran'ny rano ho an'ny eto andrenivohitra sy ny manodidina raha antsika ity sary ity ao anatin'ny fiomakomanan'izy ireo amin'ny fandraisana izay fotoam-pahavaratra izay. Maro ireo asa izay antsoroan'ny APIPA na ny Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo raha ny fanamariana izay noentiny télé-général'ny APIPA ary efa vonona ny Lemaka-Antananarivo hiatrika ny fahavaratra amin'ity taona ity satria dia nisy 100 ny asa tokony atao no vita amin'izao fotoana izao. Ny APIPA zany dia naorin'ny fanjakana tamin'ny taona 2017 endraikitra nireo fotodrafitrasa izay miankina indrindra fiarovana Antananarivo amin'ny tondradrano dia ny fifilo zany dia ny bara vanina filazazy fa fahafantaran'ny olona azy hoe bara satria samy fanakanana rano reo dia misy koa le fampidiran'ny rano amin'ny fotoana fambolena salan'izao fotoana iresantsika izao dia misy ny fitaovana izay napetraka ny fanjakana amin'ny filazana hoe annonce de crue izay milaza ny avoan'ny rano rehefa avy ny orana ahafahana mandray ny fepetra rehetra iarovana ny mponina indrindra fa ny toerana iva zao zay dia efa mamaraparana satria efa tamin'ny fiandohan'ny taona zany tamin'ny vanim-potoana fahavaratra teo aloha dia vao tapitra iny dia efa iny zay dia efa nijery ireo fotodrafitrasa zay tokony amafisina fotodrafitrasa zay tokony atsaraina dia efa nanao foana zany ny APIPA dia efa mamaraparana zao satria tsy tokony hoe ahifiasa be intsony dia efa amin'ny 500 ny asa tokony atao zany natao amin'izao fotoana mbola tsy vita amin'izao fotoana zao ny 500 sisy zany fa 500 efa vita. Amin'izao fidirana tsikelikely amin'ny fotoam-pahavaratra izao dia misy ny fanentanana ataon'ny APIPA. Na zany na tsy zany ary reny fotodrafitrasa eny rehefa dinihana dia betsaka ary tsy vitsy no misy izay simba avy amin'ny ataon'ny mpanjifa moa filaza zany samy mponina samy karazany dia mbo entanina zany
mba tokony ny ikarakara mbo hitandrina reny fotodrafitrasa tsika ireny zany isika satria ivolatsika ihany no miala an'ireny dia tsy haiko tsisy oatra andre azo lazay mbola vitsy aloha izy zay hita fa tena mitandro mihitsy ndre fotodrafitrasa reny dia misy zany tena manadio mihitsy ny eo anoloana ny tranony misy tena manamboatra mihitsy ny eo anoloana ny tranony. Ny lalàna moa dia mametra fa ireo hetra ilaina amin'ny fanotofana tany sy trano miorina amin'ny tany nototofana ny tokony ho loaranom-bola anodina ny APIPA. Noho ny fampiatoana ny fanotofana tany izay dia ny fanjakana tanteraka no mizaka ny vola entina anaovan'ny APIPA ny asa rehetra. Misy ihany koa ireo fanomezana avy amin'ny mpamajo vola sy ireo malala tanana.